ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika ry avako malala tratra ity alavy fa 3 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra antsika io dia ny bokyny Deutéronomie toko 9 Deutéronomie toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Deutéronomie toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovahandriamanitra ao ampianarina anareo mba harahinareo any amin'ny tany izay alehanareo olovana, mba atahoranareo any Jehovahandriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Koa amen'olo Israely ka mitandrema manarak'izay zany mba ahita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra arak'izay andrasain'i Jehovahandriamanitra ny razanareo taminao dia any amin'ny tany izay tondra-dronono sy tantely. Menory Israely, Jehovahandriamantsika dia Jehova iray ihany, ary tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ao ka oamponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo, ary fehezo famantarana ao amin'ny tananao ireny, ary ao ka ho fefa-pahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao eo amin'ny vavahadinao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity bokyny Deutéronomie ity rehefa afaka malala dia filazana antsipiriany ny lalàna sy ny fitsipik'Andriamanitra. Foto-kevin-dehibe no nampitainy ny bokyny Exodosy momba ny didy 10 fa antsipiriany kokoa izy ao amin'ny bokyny Deutéronomie, zany hoe somary akapobeny kokoa izy ao amin'ny bokyny Genesisy, Exodosy, ary miaro fampianarana sy fanazavana aina izy ao boky Nomery, fa antsipiriany mihitsy izy ato amin'ny bokyny Deutéronomie. Dia hitaiza ny zanak'Israely ho amin'ny antsipiriany kokoa Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fahamasinana ianao dia tsy akapobeny zay, fa tena antsipiriany mihitsy. Rehefa miteny hoe fahamasinana ianao dia tsy hoe akapobeny fiakapobeny ary tsy hoe antsipiriany fiantsipiriany koa aza, fa tena hatramin'ny madinika ary mahenika ny manontolo. Rehefa miteny hoe fahamasinana dia saikany manontolo zay no ao an-tsaina, mitodika amin'ny manontolon'Andriamanitra, mitodika amin'ny manontolon'ilay fiainan'olombelona mihitsy zany. Tsy ny hoe ny lafim-piainana hoe ny fiainana ihany, ny fitadiavana, ny fiariana ihany, fa lay olombelona manontolo iantefan'ny fahamasinan'Andriamanitra no takina amin'ny hoe fahamasinan'Andriamanitra sy ny fanarahana ny fitsipika. Dia eto ary avako malala ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia manazava ny fiainan'ny zanak'Israely sy ny toe-panahiny manoloana ny fitsipika sy ny didy amandalana omen'Andriamanitra azy. Ny voalohany indrindra dia izao: ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana misy fitsipim-piainana. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana misy fitsipim-piainana. Ny bokyny Genesisy dia manazava fa Andriamanitra dia nanome fahafahana ny olombelona, saingy ao anatin'izany fahafahana nomen'Andriamanitra izany dia misy fitsipim-piainana, ary io fitsipim-piainana io dia mifanaraka amin'izay mahasoa ny lalàna napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary. Nasian'Andriamanitra zany lalàna ao anatin'ny zavaboary
amin'ny mahazava-boarin'andriamanitra azy, ohatra hoe na inona de mety vizana ny olona, na inona de voafetra ny zaka ny sain'ny olona, na inona de mety tezitra ny olona, na inona de mety maratra mizaka ny fon'ny olona, ny zakany mpiarabelona aminao. Dia nasian'andriamanitra lalàna ny zavaboary, nasian'andriamanitra fetra ny zavaboary. Ka izay lalàna ny men'andriamanitra izay dia natao hitandremana izay lalàna efa napetrak'andriamanitra ao anatin'ny zavaboary izay. Ny lalàn'andriamanitra dia natao hisorohana izay fahasimbana ilay zavaboarin'andriamanitra izay. Ny zavaboarin'andriamanitra dia nataon'andriamanitra tsara ary nasian'andriamanitra lalàna mifehy azy. Nasian'andriamanitra andro, nasian'andriamanitra alina ao anatin'ny andro fotoana fiasana, ao anatin'ny alina fotoana fitsarana, dia nasian'andriamanitra didy mandalàna mifehy ny olona mba hifanaraka amin'izay lalàna napetrak'andriamanitra ao anatin'ny zavaboary izay. Ndika zany ny lalàna na ny didin'andriamanitra dia mahasoa, tsy zioga akory ilay didy mandalàna napetrak'andriamanitra zany, fa ho amin'ny fitsinjovana izay mahasoa ny olona ao anatin'ilay lalàna napetrak'andriamanitra amin'ny zavaboary. Ny eto ary avako malala dia solomaso tian'andriamanitra ao an-tsain'ny mpanompon'andriamanitra dia ny hoe ao anatin'ny firenena entin'andriamanitra dia ny hoe ny fiainana miaraka amin'andriamanitra dia fiainana misy didy mandalàna, tsy fahafahana baranany akory, fa ny fahafahana baranany dia manimba. Ny fahafahana baranany dia manimba lay lalàna, lay endrik'andriamanitra ao anatin'ny olombelona. Ny antsoina hoe fahotana dia fandravana izay lalàna na izay fefy ny men'andriamanitra mba hitsinjovana ny fahatsaran'ny fiainan'ny zavaboary izay. Ohatra hoe mametraka lalàn'andriamanitra hoe ny etoandro dia miaso nareo, ny alina dia miala sasatra nareo, dia ny fahotana no nanimba an'izay ka mety ho ampifamadian'ny olona mihitsy, ka mety ozy manao hoe miasa andro miasa alina, dia manimba ny fahasalaman'ny olona izay. Satria ilay tanjon'ilay olona mety ho vola izay tsy tanjon'andriamanitra mihitsy. Ny tanjon'andriamanitra amin'ny olona dia fedanana sy fifaliana, ka mila miasa izy ny etoandro ary mila kosa izy matory ny hariva miala sasatra. Rehefa din'ny olona izay tanjona fedanana izay, ka tanjona hafa no banjiny, ohatra hoe ny vola, ny materiel, ny voninahitra, dia lasa adinony ilay lalàna napetrak'andriamanitra hoe mila miala sasatra, dia miasimba ny fiainany, fahasalamany. Hotsika manao hoe ny lalàn'andriamanitra dia mahasoa. Ny lalàn'andriamanitra dia tsy natao hanimbana ny fiainan'ny olona akory, fa lalàn'andriamanitra dia nataon'andriamanitra hampisy fihedanana antsika mihitsy. Raha toa ka miteny zany ny mpanao salama na hoe mamy eo ambavako ny lalanao, dia tokony ho an-tsain'ny kristianina fa ny fiaina kristianina dia tsy fangejana akory. Ny fiaina kristianina dia tsy fahaterena akory ka mahatonga azy atsiaro hoe mijary satria kristianina. Tsy ry avako malala. Tokony ho sambatra ianao satria kristianina. Satria ny kristianina dia mifehy tenany ao anatin'ny fahafahana ny men'andriamanitra. Fifehezan-tena ao anatin'ny fahafahana ao men'andriamanitra. Tsy ny hafa no mifehinao amin'ny fiaina kristianina, fa ny tenanao no mifehinao, mifehy ny tenanao ihany amin'ny fiaina kristianina. Fa ny faharoa avako malala, hotsika manao hoe izay ampianarin'ny boky Deutéronomie ny toko fahaenina ity, dia ny teny miverimberina dia ny hoe miaino ry Israely, miaino ry Israely. Ny teny hoe miaino dia midika hoe fankatoavana mihitsy. Ny hoe miaino amin'ny soratra masina dia midika hoe akatoavy, zany hoe arao na tanterao. Ny lalàna ry avako malala dia tsy fahalalàna fa fahalalàna fotsiny zany. Tsy ampiny hoe mahalala ny lalàna, tsy ampiny hoe mahalala na mahafantatra ny lalàn'andriamanitra, fa ny teny hoe miaino dia zao ampiaro amin'ny fiainanao zany. Fantatrao fa tsara ilay lalàna, fantatrao fa mahasoa ilay lalàna, fa ny faharoa dia zao ampiaro zany.
ny antokon'olona ntsona hoe fariseo tao amin'ny testamenta vaovao dia nahitsenjery ny lalàna ary arabaky teny mihitsy le hoe soraty eo amin'ny andronao na eo amin'ny latro tananao zany tena arabaky teny mihitsy no niaina ny fariseo an'izany tena nisy lalàna natao tamin'ny taratasy kely dia natao tao amin'ny satroka natao tany amin'ny loha nafatotra tamin'ny tanana arabaky teny mihitsy zany fa Jesosy rehefa niona tamin'izy ireny dia niteny manao hoe tahaky ny fasana ianareo madio ivelany fa ny ao anaty dia feno loto taolapaty korotana nahoana ry avako malala satria indraindray heverin'ny olona fa ny lalàn'Andriamanitra dia fatarana fa tsy iainana ary betsaka ny olona izay mahafantatra ny lalàn'Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao fa tsy miaina zany hany ka tsy mitondra fiainana ho azy mihitsy ny lalàna satria ny lalàna tsy iainana dia tsy mahasoa akory raha miteny zany eto ny boky Deutéronomie manao hoe miaino ry Israely ny dika zany dia zao manao hoe aoko ho fantatrareo fa tsara io azao aoko ho fantatrareo fa tokony ampiarina io iainana amin'ny fiainana io fa ny fahatelo raha avako malala afeon'ny boky Deutéronomie eto raha miteny manao hoe ny lalàn'Andriamanitra dia hiampiarina ihany koa ampiarina amin'ny vanim-potoana ankehitriny fa izao koa ampitao amin'ny taranakao io fahatelo raha avako malala rehefa fantatrao fa tsara n'ilay lalàna iainanao amin'ny ankehitriny dia ataovy izay hitohizan'ny iainan'ny taranaka an'izany dia hoy izy manao hoe ampitao amin'ny zanakao zany ampianary tsara ny zanakao zany ary resaho na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha eny an-dalana zany hoe adidinao zany adiditsika zany ny mampita amin'ny zanantsika ny lalàna na ny sitrapon'Andriamanitra mametraka adidy amintsika zany Andriamanitra manao hoe za efa nahafantatra fa nahasambatra ny iainan-drazak'oly alahady za efa nahafantatra fa nahatsara ny fiainako ny hoe nitokantranoko dia no hamasinina tany am-piangonana za dia nahafantatra fa ny lalàn'Andriamanitra dia nahampisy fiadanam-po aho no zany dia ampianariko amin'ny zanako raha teo koa izany zavatra ny ainako zany ny adiditsika zany rehefa malala tsy ny hoe miaina izany amin'ny ankehitriny ihany fa mampita izany koa amin'ny zanakitsika lalàna tsy hoe ampitainao fahalalàna zay eo fa lalàna ampitaina koa mba hiaina n'ireo zanaka ary eo no manery ny ray aman-dreny eo no manery ny ray aman-dreny sy ny zokiolona sy ny zoky mba ho modely ilay tahaka zany hoe ny fijoroantsika vavolombelona ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fiainantsika ny fahatsaran'Andriamanitra dia manjary mahatonga ny zanantsika sy ny taranakitsika ho tiako ilay lalàna eto ampamanana rehefa malala dia ahoana ataontsika hoe olana iaina ny firenena na iaina ny kolotsaina na iaina ny malagasy an'izany zavatra telo zany fantany fa tsara ilay lalàna fantany fa tokony ho arahany zany fantany fa tokony ho ampitaina amin'ny taranaka zany fa nahoana no tsy mety miova amin'ny fiarahamonina ny olona rehefa malala dia ny fijerin'ny olombelona mihitsy ny lalàna ary io vokatry ny maha olombelona mpanota ny olombelona mpanota inona no akony raha ohatra Andriamanitra ka niteny tao amin'ny sahidena nanao hoe nareo dia olona afaka azonareo atao daholy ny zavatra rehetra azonareo hoanina ny zavatra rehetra ao amin'ny saha fa ity azo anankiray ity kosa aza tendrena fa raha mihinana an'io ianareo dia maty alefa saretsena hoe firy espèce firy zany ny flore ny faune tao amin'ny sahidena ny karazam-biby sy ny karazan-javamaniry zany firy tao amin'ny sahidena reto tsika hoe ny zavamaniry fotsiny ihany zany firy alina firy etsy ny karazana zavamaniry eto ambonin'ny tany firy alina mety karazana zavamaniry tao amin'ny sahidena
hitany nafaran'andriamanitra azonao inanana raha lehilahy ny zava-maniry rehetreto ny voasary ny manga ny akondro asa ny letchi amin'ny anana fihinam-boreta azonao hoanina io na petsay io na anatsonga azonao hoanina daholo fa zao ity misy anankiray tia zay inanana zany hoe betsaka lavitra ny zavatra azo atao no ny zavatra tsy azo atao de lay mpakafanah nefa ry avako malala de izao rehefa nakafanah ny olona izy de izao lay zavatra tsy azo atao no natao ngeza be teo anatrehan'lay lehilahy na teo anatrehan'ny olona tsy lay zavatra azo atao nresahany fa lay zavatra tsy azo atao no natao ngeza be hoe hanky vare ny teny Jehova hoe azonareo inanana fa ity tsy azo inanana ity ange ity ny tena mahasoa anareo hoe tsy reo homenanareo reo akory ny mahasoa anareo fa ity nandrarana anareo ity ny tena mahasoa anareo ary nijerentsika ny lalàna ry afako malala na ny lalàn'Andriamanitra io na ny lalàna amin'ny fiarahamonina de noho ny mahampanotatsika de izao mandrakariva ilay zavatra andrarantsika no heverintsika ho mahasoa atsika tsy lay zavatra tsy andrarantsika no tsy lay zavatra tsy andrarantsika ny raisitsika ho mahasoa atsika fa lay zavatra andrarantsika no akana fanahintsika ary de iny no itenenan'lay ratsy hoe matoy io rarana de mahasoa anao io nefa lay andrarana mihitsy no tsy mahasoa betsaka lavitra ny mahasoa atsika no lay zavatra andrarana tsy mahasoa saingy zao any amin'lay andrarana sy lay tsy mahasoa mandrakariva ny mahasoatsika betsaka ange ny azo atao azo ivelomany be dehibe mihitsy ny azo atao azon'ny olona ivelomany fa zao ry avako malala ny andrarana ny soratra masina de zao manao hoe raha mivelona ianao azonao ataony miasa azonao ataony misan-karazany miasa isan-karazany fa ny ivelomanao amin'ny fangalarana tsy mety fa izao lay ratsy dia mampitodika ny olona ny amin'izay toetsain'izay de lasa mangalatra ihany ny olona nefa betsaka lavitra ny azo atao ahavelona noho ny hoe mangalatra saingy zao mahagaga fa betsaka ihany mangalatra ho tsika manao hoe ny olana de izao fetsy lay mpakafanahy ka any amin'ilay zavatra andrarana mandrakariva no ataon'ny mason'ny olona ary iny ny ataony lehibe de lehibe hany ka rehefa mijery ny lalàna isika dia lasa toy ny fefy no hijerentsika ny lalàna toy ny fefy ary rehefa mijery ny lalàna ho fefy itsika de te hijery foana inona no ambadika io fefy io ataovy ao anatina kianja anankiray lehibe ianao dia misy kianja anankiray lehibe eo de misy fefy tamboho de ambadika io fefy tamboho misy ataovy ao alika manaikitra de zao raha ao anatin'le tamboho anao de tsy mifaly amin'le kianja malalaka omenanao fa ny masonao de zao mandrakariva inona ary ny eo ambadika io tamboho io inona de te hioatra mandrakariva an'ilay tamboho inona ary ny eo ambadika ao tsy mahay mifaly amin'le tokotany malalaka omena fa te hitsambika ny ejery inona ary ny eo ambadika ao izay toetsain'izay ry avako malala no sary ijerety hiainantsika ny lalàn'Andriamanitra mihitsy azy satria nahoana satria ny toetsaintsika mahampanotatsika de te hioatra mandrakarivan'izay eto ary de zao ry avako malala boky de Deutéronomie de mampianatra atsika atsiary fa ny dikany hoe lalàna de izao tsy fampahafantarana atsika ny fefy loatra fa fampahafantarana atsika ny mahasoa ny dikany teny hoe lalàna na ny lalàna de izao tsy fitanisana ny tsy mahasoa akory fa fitanisana ny mahasoa amin'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny boky Deutéronomie 370 ny totalin'ny lalàna amin'ny testamenta taloha amin'ny Pentateuka zany 370 fa amin'ireo 370 reo atsasany maherikely monja ny mampahafantatra ny tsy tokony atao ny atsasany latsaka kely varavety fotsiny de mampahafantatra ny tokony atao zany hoe ny fanatsahana ihany zany ny hoe ny antsoina hoe lalàna de mampahafantatra ny tsy tokony atao ary mampahafantatra ny tokony atao fa satria tsika mpanota
dia ny lalàna iverintsika mandrakariva any amin'ny fitanisana ny tsy tokony ataony betsaka. Iverintsika fa ny lalàna dia ny tsy tokony atao foana ny tanisana, tsy ry avako malala. Ny lalàna tena fampahafantarana ny tokony atao mihitsy. Betsaka lavitra zany eo amin'ny fiainana. Noho izany ry avako malala, aokaritsika hijery ny lalàna amin'ny fampahafantarana hoe ity ny tokony atao. Fa raha ohatra ary tsika ry avako malala mijery zany eo amin'ny fiarahamonina, boky Torà, midika teny hoe Torà dia lalana no heviny na vato atoraka na tady, manao hoe ity ny lalana andehananao. Zany hoe ny lalàna zany eo amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny zoatra masina izy indrindra dia manondro anao manao hoe raha tianao no tonga ery amin'ity tanjony ity dia ity lalana ity ny andehananao, iny ny tokony atao, ary ity kosa ny fefy mba hahatonga anao tsy ho very, tsy hany. Noho izany dia omenanao ilay lalana andehananao, ary ity kosa ilay fefy mba hahatonga anao ho voaro ka hahatonga amin'io tanjona io. Lay foto-kevitry ilay lalàna zany dia izao, sady manondro ny tokony andehanana miaro amin'ny tsy havery eny am-pandehanana. Raha toa ka hiainana zany amin'ny kolotsaina malagasy, hitantsika fiarahamonina malagasy dia fantatsika fa ny malagasy dia nanana izay nyainany manokana momba ny atao hoe lalàna izy. Fa ny zavatra mitranga dia izao ry havako, ny fiarahamonina malagasy dia indrindra ny netim-paharazana ohatra, ny antsoina hoe mitaiza sy manabe, ny antsoina hoe mitaiza sy manabe dia mampahafantatra ny olona ny amintsika malagasy zany, satria tsika communautaire, zany hoe satria tsika fiarahamonina beazina tao anatina fiarahamonina fianakaviam-be mpiarabelona dia zava-dehibe amintsika amin'ny fifandraisana. Ka ny antsoina hoe manabe dia izao mampahafantatra ny taranaka na mampahafantatra ny olona hoe inona ny tsy tokony atao. Zay ny antsoina hoe manabe. Raha mitaiza ny zanakao anao dia mampahafantatra hoe zao ny tsy tokony atao. Zao ny antsoina hoe fady. Reto ny faditsika. Mampahafantatra ny zavatra tsy tokony atao zany voalohany, mba tsy handratrana ny hafa, mba tsy hatafotoana ny hafa, mba hampisy harmonia na filaminana amin'ny fiarahamonina, dia reto ny tsy tokony ataonao. Ary zay mandrakariva no anjara ny antsoina hoe lehibe. Ny anjaran'ny fiarahamonina zany dia voalohany mampahafantarana ny tsy tokony atao. Eo ny fampahafantarana ny tokony atao fa amin'ny alalan'ny fananarana, amin'ny alalan'ny angano. Fa ny ankabeazany dia izao mitaiza, na antsoina hoe olona raha tsy taiza dia zaza tsy malala ny tokony atao. Raha tsy taiza ny zaza na ny olona rehefa tsy malala ny tokony atao izy. Tsara taiza izy rehefa mahafantatra hoe ity ny tsy tokony atao. Zao rehefa rehefa malala. Ny fiarahamonina dia tsy hoe tsy fampahafantarana ny tsy tokony atao ihany, fa tena fampahafantarana mihitsy ny tokony atao. Tsy ampy ny fahafantarana ny tsy tokony atao, fa ny tena zava-dehibe dia ny fahafantarana ny tokony atao. Efa ndresantsika eto amin'ny mofinaina izy io. Raha ohatra ianao ka mahafantatra ny tsy tokony atao dia tsy tonga any amin'ny tanjona tokony hatongavana mihitsy, fa ilaina ny hahafantaranao ny tokony atao. Ohatra, raha miala eto am-botately ianao anaka ka alefa makany beoririka ka ny tsy tokony atao no fantatrao aloha. Ohatra zany hoe raha miteny amin'io mandana makany beoririka ianao dia ireto avy ny tsy andehananao, miala eto am-botately ianao dia tsy mivily miakavia ianao dia manondray ianao, dia tsy mivily miakavanana ianao dia manondray ianao, tsy mivily miakavia ianao fa mahitsy dia manaraka ny lalana eny ianao, dia tsy miakadrefana ianao dia mandeha kelikely, tsy mety tanana ianao fa mahitsy any dia toy ianao dia ianao dia rehefa mandeha kelikely ianao dia mahita trano dia tsy menatsimy ianao izany hoe tsy tonga amin'ny tanjona tokony ho ale mihitsy ny olona raha ohatra ka ny tsy tokony atao ihany ny vatany, fa tonga amin'ny tanjona tokony ho alehany ny olona raha fantany ny tokony ho ale, fantany ny tokony atao ary fefo azy ny tsy tokony atao. Ny azafady, ny toe-tsaina zany rehefa malala izay tia ny zoatra masina ampitaina amintsika dia ny hoe ny lalàn'Andriamanitra dia fampahafantarana anao ny tokony ataonao ka tiavinao, fampahafantarana ny tsy tokony atao ary ny tsy tokony atao angevitsy lavitra noho ny tokony atao. Ny tokony atao dia betsaka sady tsara lavitra, fa noho ny mahafakapanahy dia le tsy tokony atao iny ny tarin'ilay ratsy geza be io maso dia lasa iny arany lasa ezaka zahana atao indray. Ho iaho manao manao hoe ny toro malagasy
Nytaona malagasy ny filozofia fanabeazana malagasy zany de fampahafantarana zay ny voalohany indrindra ny tsy tokony atao matetika io. Ary hitatsika ohatra hoe rehefa mitaizitsika any atokantrano any asa anareo fa inoko fa oatra mihitsy tambola kely de ny fanabeazana hita nandalo an'izany daholo akabeazantsika rehefa miteny atsika indray aman-dreny hoe miangona any am-piangonana de tsy mikovokovoka, tsy mandehandeha, tsy ingaingaina io tongotra io tsy mitabataba, tsy mivezivezy tsy mitona ny tokotany zany hoe miainga mandrakariva miteny hoe tsy tokony atao mibetsaka rehefa mandeha miaraka amin'ny olo dehibe eny antsena de aza mandeha te ohatran'io aza mivilivily aza mipitapita lalana aza mitomano ohatran'io aza mitabataba an-tsekoly aza mitabataba am-piangonana aza mandray zavatra ny tanan'olona aza hoanina aza zavatra tonga de men'ny olona ohatrohatr'izany ny fanabeazana tamin'mbola kely zany hoe miainga mandrakariva amin'ilay ataontsika hoe mihiba hoe aza atao zao ny antony de zao ny fanabeazana malagasy de manomboka amin'ny ataontsika hoe fandrarano zay tsy diso loatra akory fa marina amin'ny lafi ny ilany fa lay lafi ny ilany tsy voaresakitsika itsony fa nosaika voresaka de le fandrarana mandrakariva ny batoerana. Ary fantatra ny missionnaire io missionnaire rehefa nadika amin'ny baiboly malagasy de fantany tsara fa rehefa tsy asiana hoe azy io de ataon'ny malagasy satria ny kolotsaina nanabeazana antsika dia miainga mandrakariva amin'ny hoe reto ny lisitry ny zavatra tsy azo atao raha tianao no antsoina hoe zaza endry, raha tianao no antsoina hoe olombanona de reto ny zavatra tsy ataonao dia atao hoe azy izy, aza mandainga, aza mangalatra sy ny sisa rehetra. Fa raha ny tena ao amin'ny didy folon'Andriamanitra ke fantatry ny teolojiana rehetra fa ny didy folon'Andriamanitra nke tsy manomboka miteny hoe aza loatra tsy ataontsika hoe impératif loatra nke la endrika le izy fa azo lazaina raha hoe affirmatif zany hoe tena zavatra fanamafisana ny teny hébreu de manomboka miteny hoe lo zany hoe izaho Jehovah Andriamanitra de nitondro anao nivoaka ny tany Egypte nitondro ny tranon'andevozana noho zany de tsy anan'Andriamanitra hafa mihintsy ianao, tsy hanao saron-javatra voasokotra mihintsy ianao, tsy hanontonona foanaran'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, tsy angalatra ianao, tsy hamon'olona ianao, tsy jangatsanga ianao, zany hoe milaza zavatra affirmatif, tsy milaza zavatra hoe aza mamon'olona azonao ve mahasamihafa n'izany, azonao ve mahasamihafa ny hoe tsy hamon'olona mihitsy ianao, tsy tsiriritra ny zavatra namanao ianao sy ny hoe aza ny tsiriritra fantatrao fa samihafa zany. Ny anankiray fandrarana ary ny anankiray toromarika zany rehefa koa malala tsy hoe tsy mandrara ny soratra masina sanatriny zany tena mandrara mihitsy izy fa ny tiany ao an-tsainao fa ny Andriamanitra eo dia Andriamanitra fitiavana manomenao fafana ary manomenao torolalana manao hoe ity ny andehananao dia tonga anao mitanjona. Afaka malala itsika malagasy ndraindray rehefa miteny anjanantsika dia tahaka izany koa ny be aza mitomany, aza mandehandeha, aza mikovokovoka, aza mandoto trano sy ny sisa rehetra ka ny ataontsika hoe mibahana ao an-tsain'ny taranakitsika na mibahana ao anatin'ilay sain'ilay fiarahamonina dia fiarahamonina mahalala ny tsy tokony atao fa tsy fiarahamonina manana herim-panahana zay tokony atao. Maninona raha miteny anjanantsika tsika raha ohatra ka manao hoe raha tokony hitenao anao hoe aza mitabataba dia maninona tonga tefezina hoe mangina anaka rehefa atao am-piangonana. Raha miteny manao hoe aza litona ny tokotany, maninona sy tonga dia miteny hoe diovy ny tokotany. Samy hafa ny hoe aza litona sy ny hoe diovy ny tokotany. Na maninona miteny manao hoe aza mikovokovoka tonga dia tenenina hoe mipetraka tsara. Na hoana no miteny manao hoe aza mandehandeha, na hoana tsy mipetraka hoe mipetraka tsara rehefa atao am-piangonana. Na hoana rehefa miteny manao hoe aza ingaingaina ny tongotra ohatra dia atao hoe montina tsara. Na hoana rehefa miteny manao hoe aza dia manao akanjo telo sy akanjo fohy ohatran'io fa maninona tsy tonga dia tenenina manao hoe akanjo montina nanaovaka. Na hoana tsy ilay miabo ny resahana satria ilay kolotsaina nanabeazana antsika amin'ny lafiny anankiray dia miainga mandrakariva amin'ilay hoe ilay fandrarana ny tena zava-dehibe fa tsy ilay tokony atao. Eny an-dalana ianao mahita hoe aza anaovana maloto eto fa maninona ny tsy asiana trano fidiovana tonga dia atao hoe atony ataony maloto.
aza narina fako de asiofanareo pako de atao hoe eto atiny fako ny arina. Avako malala izay toetsainy zay ny fiarahamonina no volavolaina tamin'ny fahafantarana rano fotsiny tsy tokony atao de manjary fiarahamonina mora manakiny izy, mora mahita ny tsy mety, ary fiarahamonina tsy manana herim-panahanao lay tsara. Noho izany de ahoana ny lalana diavina? Ezahantsika ny mampahafantatra ny tokony atao. Aza mionona fotsiny amin'ny fampahafantarana ny tsy tokony atao. Hoe reto ny tsy tokony atao. Fiamiaza mihitsy ianao ray aman-dreny manabe ampahafantarana ny tsy tokony atao. Fa ampahafantaro azy bebe kokoa tahaka nataon'Andriamanitra manao hoe reto avy ny zavatra nisoa nomenandreo, fitemonjany tsy azonareo atao. Ampahafantaro fa ny taranaka fa betsaka lavitra ny zavatra mahasoa noho ny tsy mahasoa. Betsaka lavitra ny zavatra tsara azo atao noho ny ratsy tsy azo atao. Betsaka lavitra ny zavatra mahasambatra azo atao noho ny zavatra tsy mahasambatra. Fa ny fakapanany mahatonga antsika manitatra le zavatra tsy mahasoa ho be dehibe. Any lasa maso de tsy hita, any foana ny maso de tsy hita le zavatra tsara, zavatra mahasambatra, zavatra tokony atao be dehibe mahasambatra. Avako malala tsika manao hoe manana didy isika hitaizany taranantsika amin'izany toe-panahy hoe aza mionona fotsiny amin'ny tsy fahafantarana ny tokony atao, ampahafantaro ny taranaka mihitsy ny tokony atao. Fa ny faharoa zay farandriavako amin'ny hevim-panahy ny resahantsika teo, ka piarana ilay lalàna de ilay fitiavana mihitsy. Tiavan'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra. Nametra-panontaniana tamin'i Jesoa ihany ray maka ny fariseo manao hoe hono ma Jesoa, inona kaina mitinana ny lalàna? De nieritreritra ireto fariseo sy mpanoratra dalàna reto fa ny antsoina hoe lalàna de fampahafantarana ny tsy tokony atao be dehibe satria izay ny tao an-tsaina, inona tsy fahafantarana n'iny ny tombony ho azy ahafahany miandrika ny fotoana. Io ary fa nanao ny tsy tokony atao, io fa nanao ny tsy tokony atao. Ny zavatra nitranga nefa de zao, Jesoa tsy namaly ny hoe ny famitinana ny lalàna nataon'i Jesoa de io ny Deutéronomie izay nivakintsika teo io. Ny famitinana ny lalàna de tsy fahampahafantarana ny tsy tokony atao fa fahampahafantarana ny tokony atao. Ny andro zany ny mpanoratra dalàna sy ny fariseo manao hoe inona re zao ny amitinan'i Jesoa ny lalàna, inona le tsy tokony atao ho tenenina? Kinanjo ho Jesoa manao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao de tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ainy famitinana ny lalàna, fitiavana, fampahafantarana ny tokony atao. Ainy famitinana ny lalàna, zavatra tokony atao fa tsy zavatra tsy tokony atao akory. Fa raha ohatra ka makany amin'ny tsy tokony atao tsika de lany andro lasa mifampitsara. Zay mahatonga antsika mifampitsara, zay mahatonga antsika mifampitsikera, zay mahatonga antsika mifanameloka satria ao anatin'ny lohantsika ao feno zavatra tsy tokony atao. Hany ka tsy hitantsika mihitsy lay ezaka ataon'ny hafa manodidina antsika, miezaka azy tokony atao. Hany ka miiba amin'ny fijerintsika ny namantsika satria be loatra ao anatintsika ny fitezana manao hoe ny antsoina hoe lalàna de zao fandikanany rehetra avy. Fa tsy hitantsika mihitsy le mba ezaka ataon'le zanakitsika indraindray, tsy hitantsika mihitsy zay mba mety ho dingana kely mba vitany ka nanao ny fahatsarana tokony ataony. Lay tsy mety kely nataony iny foana ny hitantsika, fa tsy hitantsika mihitsy le mba fikelezana eny an'le zanakitsika, mba nanao ny tokony atao izy, mba nahavita tena ny dio izy, mba nahavita tena ny sasa izy, mba nahavita tena ny anatra ihany izy, mba nahavita tena ny fenitenany tsy nilalao jeu izy androany. Tsy hitantsika zay fiezahany kely zay, fa lay tsy mety kely iny mandrakariva no hitantsika, fa tsy hitantsika ilay tsara sy ilay dingany. Hany ka manjary zaza frustré, na olona ataontsika hoe frustré, na olona ataontsika hoe manana ratra-po anatiny no hita satria tsy haitsika ny makasitraka azy rehefa avy eo. Tsy haitsika ny makasitraka azy satria tsy hitantsika lay soa, lay tsara sy lay dingana nataony, fa le fandrarana mandrakariva no hitantsika andika. Aiza moa nisy olona tsy andika zavatra tsy mety mitrangana zany? Mety olo isan'ny fitezana koa zany, isan'ny fitezantsika fa mitaiza olona tsika fa tsy mitaiza anjely, ka mety mentsena, mety mba solafaka, fa mba jereo koa zay mba mety mba fiezahana, mba jereo koa zay mety efa mba dingana maro samihafa nataony tamin'izay tokony atao. De amin'izay fotoan'izay ianao manana fandeferana, manana maridrefo hoe ity tsara ity nde mba hampiko ty zanako ty, mba handroso amin'ity zavatra tsara zay hitako eo aminy ty. Fa tsy isaky ny tsy mety de manome moral mandrakariva amin'ilay zaza, na amin'ny olana amin'ny fiarahamonina,
ady zange mahatonga ny firenentsika ohatr hoe afaka malala tsy tena ampy fanabeazana tsy mifampitaiza tsy mifanitsy zay mananatra tsy mahay mananatra ny anarina tsy mahay mandray anatra ny manoro tsy mahay manoro ny mitsara ny fiarahamonina sy manabe ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra ry afaka malala de iove de iova hoe lalàn'Andriamanitra de mahasoa lalàn'Andriamanitra tsy zioga akory fa fiainana io ary ndeha mba hijery ny namako tsy ao anatin'ny fitsarana azy ny mahamaika fa ao anatin'ny fijerena hoe tsara misy zavatra tsara nge eo amin'ny fiainany mety mandika mety misy zavatra tsy mety ataony fa zao ny zava-dehibe de ny hoe ny fitiavana azy ingadira avako malala ho takatra ao fa lalàn'Andriamanitra de tsara mahasambatra ary ao amin'i Jesosy Kristy tompo no anatanterahantsika ny lalàna Jesosy no anatanteraka izany lalàna zany teo amin'ny toerantsika hainao no manatanteraka an'io lalàn'Andriamanitra io rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tonga mahasoa anao tonga tsapanao ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny lalàn'ny lalàna rehefa ao aminao Jesosy ivavaksika Jesosy ianao no lalàna sy fahamarinana ary fiainana misoranao zay no ny amin'ny tenin'ny soatra masina izay manazava aminay fa ny lalànao de tsara mitondranay ao amin'ny fahatsarana ny lalàn'ny teninao de fiainanao anay ary tokony iainana isan'andro ny lalàn'ny teninao de ampianarinay amin'ny taranakay misy ny vato misakara tompo mahatonga anay tsy manaja tsy tia ny lalànao de satria tsy ampy ny fitiavana ianao hany ka tsy ampy ny fitiavanay ny lalàna tsy tanteraka ikoa ny lalàna satria any amin'ny ratsy mandrakariva ny masonay teraka tamin'ny ody zay de mora mivily mandika lalàna zay zavatra anjarana anay no heverinay fa mahatsara anay nefa betsaka lavitra ny zavatra tsara manoloana anay mahasambatra anay tompo ny fanahy mety ihany fa nofo malemy de omeo anay ny herim-panahy tompo ho tia ny lalànao ary hijery ny namanay amin'ny fitiavana hijery ny lalànao amin'ny fitiavana anao Andriamanitra ataovy tia ny lalànao sy ny didinao zahay fa zay no mitondra fiainanao anay misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy amen